Zo fototra ny ankizy ny anana kopia nahaterahana, mbola maro anefa ireo izay tsy manana izany. Noho izay anton'izay nahatonga ny eny anivon'ny kaominina manao ezaka kopia ho an'ny ankizy, ka tamin'ny maraina teo dia ny kaominina ambanivohitra Ambohitrimanjaka no nanatanteraka ny azy. Ho an'Andriamatora be mihoatra mino, be ny tanàna, dia amin'ny maharay aman-dreny voalohany azy eny amin'ny kaominina dia ny lafiny sosialy toy izao no tena andrasan'ny vahoaka. Androany fa 20 volana Novambra 2024 mandritra ny 3 andro no anatanterahana ny kopia fobe ho an'ireo zaza izay mbola tsy voasoratra eto amin'ny kaominina Ambohitrimanjaka raha fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny ministeran'ny fitsarana. Teo ihany koa eto amin'ny CSP2 ary ny kaominina Ambohitrimanjaka hoy ao. Izany kopia fobe izany dia anatin'ny politika ny kaominina amin'ny fanampiana vahoaka amin'ny ara sosialy. Ka dia nidina hipotony izay nijery hoe iza marina ireo ankizy izay mbola tsy voasoratra, satria ny anton'izany dia mahitsy maromaro ankizy mirenireny tsy afaka mianatra noho tsy fananana kopia. Teo ihany koa ireo ankizy izay nanala fanadinana tamin'ny herintaona ka tsy nanana kopia dia voatery tsy nanatanteraka izany fanadinana izany, ary zavatra nampalahelo dia nampalahelo ny zavatra nitranga tamin'izany. Ka izay ny fotony indray nijery hoe tamin'ny indrindra amin'izao fidiram-pianatra izao mba hisian'ny ankizy maromaro hiditra hianatra dia andao tanterahana izany kopia fobe izany. Nisy ny ankizy anatanteraka atao izany kopia fobe izany dia eo amin'ny 700 eo. Ny kaominina no manatanteraka no miantoka ny landrehetra ny fanatanterahana izany kopia fobe izany. Ny fafana manao zao hetsika izao io hatrany ity be ny tanàna ity dia no nitamberina avy amin'ny fandoava-ketra ny tsirairay avy, ka raha mavitrika ny vahoaka ho hatrany izy dia moramora kokoa amin'ny kaominina ny manangana fototra avitrasa sy manatsara ny tanàna.